Sehatra ny finoana kosa rehefa avy nankalazaina nandritra ny efataona ny fahadimapolo am'zato taona ny FGKM Ambohidately dia nofarana tamin'ny fomba ofisialy omaly izany fandaram-potoana maro sahady no miandry ireo zanaka ny fiangonana raha ny fanazavana. Natomboka ny taona 2024 ny fankalazana ny fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana FGKM Ambohidately ary hofaranana amin'ity taona 2024 ity izany. Tsangam-bato miisa roa no nentina nanamarena izany fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana izany na dia efa nisy ihany koa aza ireo fankalazana isan-karazany izay natao nandritra izay efataona izay. Isan'ny nanamarika ny fiangonana araka izany ny fanamarihana na feno 10 taona ny tandrema ny pastora Rakotona Valina Maoly. Isan'izany ny fanokanana ny trano natokana ho an'ireo loholona sy ny diakona. Mbola betsaka ihany koa ireo miandry ny fiangonana. Tsangam-bato ny fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana zany dia misy zavatra namorona dia misy ny tsangam-bato ara-panahy. Tsangam-bato ara-panahy izay nananganana ny zanaparitra zany miisa 3 ny eto Antananarivo ary anankiray ny any ivelana Antananarivo any Frantsa dia 4 zany ny totalin'izy ireo. Izay ny tsangam-bato ara-panahy zany hoe nahafahan'ireo mivavaka mivondrona amin'ny toerana ipetrahany mba mifampitaiza ara-panahy sy mifamangy. Izay ny tsangam-bato ara-panahy. Dia ny tsangam-bato faharoa dia ny fananganana ny akany fahatelo izay atao amin'ny tanin'ny fiangonana ambany eo any zany efa mipetraka amin'ny faty-fehizoro fa eo am-panatanterahana ny taratasy rehetra ara-panjakana izay dia amin'ny kametrany miasa. Dia ankoatran'izay tsangam-bato lehibe izay zany dia misy ihany koa ny fikarakarana rehetra natao amin'ny fiangonana, ny fanadiovana ny atiny sy ivelan'ny fiangonana, dia ny fanavozana ny falitafo, fanavozana ny tilikambo ary indrindra ihany koa fanadiovana ny fandokoana rehetra. Ary tafiditra ao anatin'izay fanavozana atao anatin'ny fiangonana izay koa zany fa fananganana ny tranon'ny lolo sy ny tekony zany hoe trano fisainana. Tafiditra ihany koa anatin'ny fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana ary indrindrandrindra fa tafiditra anatin'ny 10 taona ny arahana nanomboka tamin'ny pasteur amin'izao fotoana izao dia Rakotona Valina Maoly. Ny akany fahatelo izay amboarin'ny fiangonana ato ato moa dia akany iray hitaizana ireo tanora ary misy efitrano iray izay nataon'ny fiangonana anaovana fitandiavam-bola maharitra. Ho tanterahina ihany koa mandritra ity taom-pamaranana ny fankalazana ny fahadimapolo am'zato taona ny fiangonana FGKM Ambohidately ity ny fanavozana ny fiangonana na ny ao anatiny izany na ny ety ivelany ka isan'izany ny valitafon'ny fiangonana sy ny fanavozana ihany koa ny tilikambo. Enti manana madiodio ny fiangonana avokoa moa ny nentina nanaovana izany rehetra izany.